La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra hoanao ny vaovao. Sy folo andro mialohan'ny daty hanatanterahana fifidianana tokony ivoaka ny didim-panjakana avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernement miantso ny mpifidy an-dajabato. Tsy nisy io didim-panjakana io noho izany hiembotra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ny fifidianana be ny tanàna. Ny alatsinainy fahadimy ny volana aogositra ho avy izao no hanaovana ny restitution finale ny volavolan-dalàna feno seraserany sy ny fifandraisana na ny loi sur la communication médiatisée rehefa avy nakana hevitra ireo mpisehatra manerana ny nosy. Nidina anjery fotony zava-misy eny amin'ny CSB2 Ampahimanga Ambomanambola ireo tompon'andraikitra tamin'ity androany ity manoloana ny resam-pena ely momba n'ity toeram-pitsaboana ity. Iverina manomboka ny volana alohan'ny volana aogositra izao ary faran'ny volana septambra ny fitsarana miaramila sy ny fanisana ireo vatan-dehilahy feno 12 taona manerana ny Madagasikara. Tolo-kevitra avy amin'ny filohan'ny Repoblika izany raha ny fanazavana azo. Maresaka irasam-pirenena Moscou anarivony ny olona ny samborana ny sabotsy teo nandritra ny fihetsiketsehana ny toto-sain'ny mpanohitra. Fangatana fifidianana malalaka taorian'ny fanakanana ny candidat mpanohitra no antony hetsikarahan'ny hita. Ny atety ireo avy hatrany. Miaraba tompo kilasy tompo vavy miaraba manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana, ny TNTV Fianaratsoa ary Cool TV Antsirabe. Nanomboantsika ny vaovao dia 90 andro mialohan'ny daty hanatanterahana ny fifidianana tokony hivoaka ny didim-panjakana avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernement miantso ny mpifidy an-daty-sabato. Tsy misy io didim-panjakana io noho izany hiembotra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ny fifidianana aben'ny tanàna. Henri Florio. 90 andro mialohan'ny daty hanatanterahana ny fifidianana tsy ho tanterahana no mamoaka ny didim-panjakana ny filan-kevitry ny gouvernement miantso ny mpifidy an-daty-sabato. Noho izany tokony nivoaka omaly 20 jolay ny didim-panjakana mampiantso ny mpifidy an-daty-sabato raisiny eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement raha tazomina ny tolo-kevitra naroso ny CNI hanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna ny 20 oktobra ho avy izao. Manazava izany ny mampiakatiny eo anivon'ny CNI. Ka rehefa miandro zany ny CNI ary mbola miandro etra amin'ny fotoana farany amin'ny anatanterantsika amin'ny fifidianana amin'ny 20 ny volana oktobra dia ny tsara apetraka zany dia ny hoe tolo-kevitra no nataon'ny CNI, zany hoe ny gouvernement zany dia tsy voafatotro izay le tolo-kevitra nataon'ny CNI izay. Afaka izy manondro vaninandro hafa zany anatanterantsika n'le fifidianana eny anivon'ny commune zay. Naka-hevitra taty amin'ny CNI ny gouvernement dia iny navoaka ny CNI moa zany ny tety andro mpifidianana mitondra ho amin'ny fifidianana amin'ny 20 ny volana oktobra. Zany hoe efa fantatry ny gouvernement zany ny hevitry ny CNI. Raha ohatra moa hoe mbola misy ihany koa ny fakakevitra hafa zay ataon'ny gouvernement taty amin'ny voamiram-pirenena maleo tena misana fifidianana dia vonona hatrany ny CNI zany eo amin'ny famoahana n'izay le hevitra mahakasika ny tety andro mpifidianana hiatretsika amin'ny fifidianana eny anivon'ny commune zay. No amafisiny teo anivon'ny CNI araka izany fa tsy voatazona ny tolo-kevitra nomen'izy ireo. Na eo aza izany efa ao anatin'ny fanomanana ity fifidianana ity izy ireo amin'izao fotoana izao. Raha ohatra zany ka hoe tsy feno lay 90 andro zay iantsona ny mpifidy 90 andro mialohan'le vaninandro iverina fanatanterahana ny fifidianana dia nidikan'izay zany tsy voahaja ny voalazan'ny lalàna dia tsy maintsy amin'ny fotoana manaraka any aoriana zany no anatanterantsika ny fifidianana tsy ho voatana zany le tolo-kevitra avy aty amin'ny CNI. Na izanaty zany ny eto amin'ny CNI dia miomana foana amin'le fiatrehana ny fifidianana ho avy. Tsy miandro ilay fotoana farany zany ny CNI
eo amin'izay fanaovana ny pitsopitsony samihafa atreantsika amin'ny fifidianana. Raha ny androany ohatra zany zao a, na dia mbola tsy mivoaka azy zay le didim-panjakana manaiky ny mpifidy ho tonga hifidy amin'ny 7 ny volana oktobra, na ho amin'ny 7 ny volana oktobra, na amin'ny vaninandro hafa zany nanatanterahantsika ny fifidianana, dia efa nandrafitra ary ianao ny fankatoavana ny torolalana ho an'ireo le mpikambana any amin'ny oveka, na io le rafitra mpandray sy mpanamarina mpandrakitra tsoratra ny antontataratasy firotsahako fidiana zany ny seni eo anivon'ny voamera misana fifidianana eo amin'ny distrika misy an'io le oveka io. Andrasana araka izany ny didim-panjakana miantso ny mpifidy sy ny tolo-kevitra vaovao atolotry ny seni amin'ny fanatanterahana fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana mpanolo-tsaina ny tanàna eto amintsika. Fa tsy tokony hitarazoka ela loatra ny daty hanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna raha tsy voatazona ny tolo-kevitra izay naroson'ny seni. Izay ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny safidy tamin'ity androany ity. Henri Florent. Raha omaly ny tokony hivoaka ny didim-panjakana mampiantso ny mpifidy an-datsabato, raisina ny nivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta, raha hotazomina ny tolo-kevitra naroson'ny seni hanatanterahana ny fifidianana 20 oktobra izao, tsy mbola nisa nefa izany hatramin'izao. Hitarika fahabangan-toerana amin'ny fitantanana komuna miisa 5 sy 900 manerina nosy ny fitarazoana na ny fanemorana izany. Raha ny tokony ho izy, hifarina amin'ny 12 ny volana septambra izao, ka tsy tokony eontra ela ny fanatanterahana ny fifidianana, raha ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonim-pirenena mivondrona eo anivon'ny safidy. Araka ny voalaza teo ny senia manome volavolana daty. Ny rahantsika ena fantatra fa tamin'ny fifidianana député volana mars raha tsy diso ny daty voalohany navoaka ny seni dia volana mely izy voatanteraka. Zany hoe raha nanolotra ny 28 oktobra zany ny seni mbola afaka manao daty aorinan'izay ny gouvernemanta. Hoe afaka ataony ohatra hoe any amin'ny volana novambra ohatra ny ena dia satria moa raha tsika mahafantatra amin'izao le hoe congé ny gouvernement amin'izao 7 août vao miditra. Raha tsika zany le 90 jours hoe 7 août izy ohatra mamoaka an'izay décret zay mbola afaka tanterahana zany ny fifidianana any amin'ny tapatapaka ny volana novambra na ny voalohandohan'ny volana desambra, mbola afaka tanterahana somatsara izy amin'izay. Tsy mbola fantatra mazava eto ny vaninandro anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana mpanolo-tsaina ny tanàna. Tsy mbola misy atreto ny fandraisana ny tontataratasy firotsahako fidiana. Miainga avy amin'ny didim-panjakana miantso ny mpifidy anatanterahana ny fifidianana no amerina ireo tetiandro amin'ny fametrahany ny tontataratasy firotsahako fidiana sy ny daty ny fampilezan-kevitra. Fa manodidina ny 100 ny antontataratasy fangatana fanonerana tonga eny anivon'ny CFM amin'izao fotoana izao mahakasika ny raharaha 2 sy 7 sy 2 mihoatra ny M-pool lavitrisa ariary ny sandany izany. Yves Richard. Antontataratasy fangatahana fanonerana miisa 720 amin'ny 720 tonga eny anivon'ny CFM ankehitriny nandalo fanadihadiany ny voamera misahana ny fanonerana mahery ny M-pool lavitrisa ariary ny sandan'izany araka ny tombana natao. Ao moa ireo olona sasany hoe zay tsy mila vola fa ny famerenanay amin'ny asanay ihany dia zava-dehibe ho anay izany. Fa ho an'ny sasany indray dia misy mihitsy hoe mangataka vola fa hoe very an'izao zay tsy nahazo karama zay simba ny zavatra reny zany le very le olona hoe mila onerana. Ka zay le hoe fanonerana zay tsy maintsy misy hoe fangatahana eto mipetraka somatsara hoe inona zavatra niatra taminao dia misy fanadihadiana. Ny Fonds national de solidarité vatsiny ny fanjakana Foibe sy ny mpiara-miombonantoka no andoavana ny fanonerana. Mbola mety hiova ny sanda ny fanonerana aorian'ny fanadihadiana ireo antontataratasy fangatahana rehetra. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe azo antoka ny mpilamy mandisadisa sy ny lonilony tamin'izany fotoana ve ny fanonerana ara-bola. Anamafy ny fampihavanana sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy ihany koa ve ny fanonerana ara-bola toy izao. Fa ny alatsinainy 15 volana aogositra ho avy izao no anaovana ny restitution finale ny volavolan-dalàna ifehin'ny serasera sy ny fifandraisana na ny loi sur la communication médiatisée rehefa avy nakana ny hevitra ireo mpisehatra manerana ny nosy. Rarsonandry.
Rehefa avy nakana ny hevitr'ireo mpisehatra manerana nosy no volavolam-panitsiana ny lalàna ifenserasera sy ny fifandraisana na ny loi sur la communication méditité dia anaovana restitution finale etsy amin'ny hôtel Carlton Nosy amin'ny alatsinainy 5 volana aogositra ho avy izao amin'ny 9 ora sy sasany maraina. Ny tapitra moa izay nifankankevitra eran'ny faritany rehetra momba ny fanitsiana ny lalàna momba ny serasera dia irositsika amin'ny 5 volana aogositra ho avy izao marainandro anomboka amin'ny 7 sasany eo ao amin'ny hôtel Carlton hanao ny famondronana izany hoe fampisehoana restitution nationale moa ny atao anaran'io hetsika io ampilazana ny mpanao gazety rehetrarehetra sy ny mpisehatra rehetrarehetra amin'io lalàna amin'ny fenserasera io hoe ireto daholo ny hevitra voangona tany amin'ny faritany ary ity ilay volavolam-panitsiana ny lalàna izay ho atolotra ny gouvernemanta ka ho atolotra ny gouvernemanta ny solombavam-bahoaka sy ny loolona mba ho fidiana ho lalàna manankely eto Madagasikara. Iarahana amin'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny fikambanan'ny mpanao gazety isamparitra sy ireo mpisehatra rehetra io restitution finale io. Fandray anjara amin'io zany mazava loatra dia ny olafitry ny mpanao gazety amin'ny faritany anankenina zany izany hoe solitena moa mazava loatra ny biraon'ny olafitra ary indrindraindrindra koa ireo fikambanana na mpanao gazety dia mba handefa solitena tsiroroavy aty Antananarivo. Atolotra amin'ny gouvernement tanaty fotoana fohy ary heverina hodiniana sy olaniny eny anivon'ny antenimieram-pirenena ity volavolam-panitsiana ny lalàna ifenserasera ity amin'ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny volana oktobra ho avy izao. Fatao aorian'ny fitsidihan'ny Praiministra lehiben'ny gouvernement tany Tomasina momba ny isan'ny voafonja sy ny fanitarana ny fitazomana amponja vojomaika namoaka fanambarana nanamafy izany ihany koa ny talen'ny Amnesty International aty Afrique Australe. Yves Richard. Mizotra makany amin'ny famahana ny olan'ny fonja eto Madagasikara ny fanambarana ny Praiministra lehiben'ny gouvernement nandritra ny fitsidihan'ny tany Toamasina ny alarobia 24 jolay teo. Raha nisongadina tamin'izany fa isa mitarika ny famaroany ny voafonja eto Madagasikara ny firosoana amin'ny fitanana amponja vonjimaika tokony hojerena aingana ny amahany izany araka ny fanambarana ny taleny Amnesty International aty Afrique Australe. Tsy azo ekena ny fahafantarana fa miandry fitsarana ny 5 isan-jato ny voafonja eto Madagasikara. Namafisiny Amnesty International tamin'izany fa tokony hafahana aingana ireo olona miandry fotoam-pitsarana. Indrindra ho an'izay voafonja tsy nananana porofo mazava, io ihany koa ireo voafonja noho ny eloka madinika sy ny tsy fahafantaran'olona sy ny fananam-bola. Isan'ny tokony atao laharam-pamena ihany koa ny fametrahana rafitra manaja ny zoma olona ny amponja araka ny fanambarana trany. Lafa mivao kosa indray dia natomboka androany ny fanatsarana ny lalana izay mampitohy an'ny Tomasina sy Folopointy anara-penitra ny kalitaony izany raha ny fanazavany teo anivon'ny ministera tompona andraikitra. Miantarandriana. Tsy ny eto Antananarivo ihany ny fanamboarana na fanatsarana lalana ataon'ny fitondram-panjakana. Natomboka androany ihany koa ny fanatsarana ny lalana lalam-pirenena fahadimy mampitohy an'i Tomasina amin'ny Folopointy. Izy ity moa dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe travaux d'entretien courant, izany hoe fikojakojana ny lalana andavanandro. Manomboka eo amin'ny PK 12 ka hatramin'ny PK 30 izany no lalana ao amboarina. Misy amin'ny ampahan-dalana ho atao chaussée en béton, amin'ilay ampahan'ilay tena mitazona rano sy izany no atao chaussée en béton. Dia misy ny ampahany atao pointe à temps bitume. Kalitao moa izany dia ezahana foana amin'izao fotoana izao ministera miezaka rehefa na manao fikojakojana na manao lalana vaovao dia mba kalitao lalana mafy no apetraka, mba lalana maharitra. Izay no anaovana azy hoe atao chaussée en béton satria ilay béton araka ny hitantsika hoe mba afaka miharitra sy miharitra n'ilay rano na ranolorana na rano. Anaraka amin'ny fenitra ny fanamboarana araka ny nambarany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa zavaventy. Tanjona raha ny fanazavana ny ampandrosoana ny toe-karena miainga amin'izay fanatsarana ny lalana izay. Ny ray aloha tafiditra ao anatin'ilay travaux d'entretien courant moa faharoa lalana mampitohy an'ny Tomasina sy Folopointy sy mandeha makany Fenerive-Est iny lalana iny izany hoe be mpandeha eo ho an'ny fizahan-tany ny anankiray dia ho an'ny fitaterana vokatra ny anankiray. Efa hita fa ratsy dia ratsy tokoa ilay lalana izao. Ka ny antony tena hoe ikojakojana sy anamboarana izao dia mba hanamorana ny fivezivezen'ny entana sy ny mpizahan-tany makany amin'ny faritra.
Tsy aivina fa tafiditra amin'ny fanatsarana ataon'ny ministera ity azy ity aritra 3 volana ny faharetan'ny asa. Isy manoloana io ny fandamina ny fifamoivoizana any an-toerana mandritra ny fotoam-panamboarana. Fantrangana lozam-pifamoivoizana Matsiravina ny lalam-pirenena faha-13 sy ny lalam-pirenena voalohany ny farany herinandro teo. Maro ireo namony ainy vokatra izay andray fepetra manoloana izany eo avy anivon'ny fitsiriana fiarakodia fanadina. Maro ny lozam-pifamoivoizana nitranga ny farany herinandro teo tamin'ny lalam-pirenena faha-13 sy lalam-pirenena voalohany. Antony, maro amin'ireo fiara no tsy mandalo fitsiriana ara-teknika, eo ihany koa ireo tandrevaka ataon'ny mpamily. Nolazain'ny tompona andraikitry ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière fa ny rona 300 ireo fiara ny aran-doza ihany no nisy olana ara-teknika fa ny tsy fitandremana avy amin'ny mpamily no antony betsaka. Eto amin'ny foibe fitsarana fiarakodia ihany koa dia manana ny atao hoe salle des opérations. Io salle des opérations io dia ahafahanay mahazo ny tatitra rehetra manerana amin'osy mikasika ny lozam-pifamoivoizana mitranga eto Madagasikara. Avy amin'ireny antotana sy ireny izay efa nambarako teo roa na 300 monja loza vokatry ny tsy fahatomombanana ara-teknika. Manara-maso foana izay amin'ny fitsiriana eny an-dalambe. Hoenitra araka izany izy ireo amin'ireo fiara tsy tomombana ara-teknika sy ny eo anivon'ny fitsiriana. Izy ny fomba fiasa sy lamina asa vaovao ataon'izy ireo. Ny fepetra raisin'ny eto anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia ankoatran'ny fanetana izay fanamboarana teo dia misy ny fidinana an-dalambe ho ataon'ny foibe fitsarana fiarakodia amin'ny fitsiriana tampoka eo amin'ny lafiny teknika. Ary eto ihany koa izay dia manara-roatra amin'izao fanamboarana ny ampandarana manoloana ny foibe fitsarana fiarakodia izao fa hisy fikatonana vonjimaika ny fitoerana fitsarana fiarakodia eto Alabe. Nanambara ihany koa ny avy eo amin'ny DGRS fa tokony efa heverina dian'izao ny anaovana lalàna ampiatoana ny fivezivezen'ireo fiara efa antitra tsy misy kojakojana eto amintsika. Fa ho tratra tsy ho ela ny fahaleovantena arabary araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jony tamin'ity androany ity. Isan'ny fepetra ho raisina ny fanatsarana sy fampitomboana ny tany ambolem-bary fa ihany koa ny fanatsarana ireo lakan-drano. Miantarandriana. 3 hektara ny tanimbary ho atsaraina amin'ity taona 2024 ity ary 1 hektara no vinavinaina ho avadika tanimbary vaovao araka ny politika mpanjakana. Tepika io entina tratrarana ny tanjona ny amin'ny fahavitatena arabary. Tsy midika ho tsy fanafarana varintsony ankila ny fahavitatena arabary io raha ny fanazavana. Fa maleo tena arabary tsika dia tsisy tsony ny fanafarana vary avy any ivelany. Izay mantsy nataon'ny olona teo hoe ampifandrafian'ny olona zany ny hoe nanafatra vary mora ny fanjakana dia hoe mamono ny mpamboly vary zany. Politika samihafa zany. Ny fanafarana vary izay ataon'ny fanjakana dia politika sosial zany, hijerevana andreo izay tena maharefa amin'ny fotoana izay mampaharefo azy amin'ny mahamaitsoahatra. Fa ny fampiakarana ny vokabary eto Madagasikara politika hafa zany, politika ekonomika, politika aty ministera amin'ny alalan'ny hetsika izay ataon'ny ministera amin'ny ankapobeny, ny fanohanana ny lafiny ara-teknika be hoe satria maleo tena arabaritsika dia tsy manafatra vary zany, fa ny hoe maleo tena arabaritsika dia tokony ho stable ny vidin'ny vary eny an-tsena, tokony misy vary manerana Madagasikara, tsy tokony hoe hiakatra roa eny avy 3 eny ny vidim-bary ka ho sahirana amin'ny mpanjifa. Raha toka zato kilao isan'olona isan'ny taona amin'ny ankapobeny ny vary ilain'ny malagasy 520 tapitrisa mba ahafahana maleo tena arabary izay mahatratra akotra manodidina ny 10.4 tapitrisa taona. Hatreto araka ny antotanisa tsy ofisialy avy amin'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana ary ny jony 3.4 tapitrisa taona ny akotro vokarin'ny Madagasikara isan'ny taona. Ankoatra ny fampitomboana tanimbary vaovao io, misy ihany koa ny fanatsarana ny lakan-drano samihafa sy ny fampiroboroboana ny fambolem-bary an-tanety. Raha tsy aivina tafiditra anatin'ny vinan'ny filohan'ny repoblika izao fepetra amin'ny fahavitatena arabary izao. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny CSP2 Ampaimanga Ambohimanambola fa ihany koa ny fiverenan'ny fitsarana miaramila. Rehefa avy ary.
kiosque avec Telma, la trace internationale vous est offerte en illimité sur votre smartphone, tablette ou PC. Souscrivez à une offre First, une net One Main ou à la fibre optique et recevez immédiatement votre code d'accès. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse au rendez-vous en Telma Shop. Bonne lecture avec le kiosque Telma. Soye, mahay mandeha ny zanak'dadasineny. Soa ihany fa efa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adinonao no nisafidy ny kusy tsara ho azy. Ny kusy tsara indrindra ianarany mandeha tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kusy mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kusy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kusy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha. Rineny mampiasa ny kusy moly fixe. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Araka ny hitantsika teo iny ipimano 3 izy indray no horonan-tsara raha tsika annualina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anizo atsika ny vaovao dia nidina nijery ifotony zava-misy eny amin'ny CSB2 Ampaimanga Ambomanambola ireo tompon'andraikitra androany manoloana ny resabe na ely momba ny toeram-pitsaboana ity. Henri Florio. Taorian'ny zavanitranga nisy tatoato mahakasika ny CSB2 Ampaimanga Ambomanambola tamin'ny fisian'ny ankizy natao didipotaka niteraka hémorragie no mafisy ny tompon'andraikitra teny an-toerana fa mpisandoka ho mpitsabo no nantanteraka ity didipotra ity ka rehefa nisy ny fahasarotana taorian'izay voanentana teny amin'ity CSB2 ity. Zazakely io efa natao didipotra tamin'ny volana May tany amin'ny ataoko hoe mpitsabo mariko moa fa mpitsabo io zany dia tsy mahazo lalana ary milaza ny tenin'ny dokotera izy fa zay moa zany mbola verifiana ihany rehefa avy eo zany dia misy fahasarotana le izy tsy mivoaka ny lohan'le fila ile zazakely zany dia tsy nahazo mipipi koa le zaza dia ny alakamisy maraina tamin'ny 7 nentiny verina tany amin'ny mpitsabo tsy nahazo lalana io zany dia nanao hémorragie be le zaza zany. Tonga teto amin'ny hôpitaly izy araraky ny fandraisana tsoratra zany izay mamarinay moa zany satria raisina tsoratra daholo ny zavatra rehetrarehetra ato ny hafanany zany efa 33 degré efa olona efa mialaina zany efa tonga teto ary efa atsatra dia atsatra be mihitsy zany. Nidina ifotony ireo tompon'andraikitra androany nijery akaiky ny zava-misy marina amin'le fisian'le mpitsabo zany tsy nahazo lalana akaiky koa zany mpitsabo tsy fantatra hoe tena dokotera marina ve sa tsy dokotera zany ary efa eo moa zany vao maheno efa maro le zavatra ansio zany fa zao zareo mitantaraniko amin'le zavatra ataon'io mpitsabo eto Ambomanambola zany izay tsy nahazo lalana fa ny ministera moa zany dia fandray andraikitra mahakasika an'izay zavatra zay hoe satria tany-tandalany Madagasikara zany misy lalàna fea ny fomba fitsaboana satria saropadiny eny tsy maintsy mahazo lalana daholo ny olona rehetrarehetra ny dokotera na mpitsabo mpanampy na mpitsabo ny eto faharazana zany afaka miasa eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany dia anjaran'ny ministera moa manao fanamarina fa zay eto amin'ny distrikta Navaratra moa zany dia efa manao ny ezaka zany amin'izao mba hitsiriana nyreny mpitsabo tsy nahazo lalan'ireny zany mba hisoroana ny zavatra mitrango ohatran'izao zany satria matozy nge tsy nahazo lalana mety hoe mpisantoka zany. Amin'ny ankapobeny mizotra araka ny tokony izy ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny CSB2 Ampaimanga Ambomanambola raha ny nambarany tompon'andraikitra. Hoenjeny nariky le lalàna mifeny cybercriminalité ihany koa ireo nini nanely vaovao tsy marina tamin'ny tambazotra serasera
momba ity CSP2 ampahimanga momba manambola ity. Fa iverina manomboka ny volana Aogositra izao ary farany volana Septambra ny fitsarana miaramila sy ny fanisana ireo vatan-dehilahy feno 12 taona manerana ny Madagasikara. Tolo-kevitra avy amin'ny filohan'ny Repoblika izany raha ny fanazavana azo. Michel Aranarza. Fitsarana miaramila fanompo-pirenena araky ny lalàna velona eto Madagasikara, dingana iray tokony lalovan'ny vatan-dehilahy feno 12 taona izany. Ny alefa ny fanaovana izany nandritry ny taona maro raha ny fanazavany taleny fanompo-pirenena androany. Tolo-kevitry ny filohan'ny Repoblika ny hamerenana izany. Nisy zany ny ataontsika hoe torolalana izay nomena Andriamatoa filohan'ny Repoblika sady filoha faratapon'ny Tafika zay filoha faratapon'ny Filohalindahy izay nalaza mazava tsara ary nanamarika mazava tsara ny famerenana ny zo andreo zatovolahy malagasy feno 12 taona tafiditra ao anatin'ny lisitry ny fanisana na recensement ozy ny teny frantsay ary ireo 7 ka hatramin'ny 1 taona izay mbola tsy nanao fitsarana miaramila mba ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny olona na ny zatovo izay tsaraina miaramila. Zo ndreo zatovolahy ireo ny azo an'ity karatra maitso ity izay manamarika fa navita ny fitsarana miaramila izy ireo. Nefa kosa adidin'izy ireo ny miatrika zany fitsarana miaramila zany ary zany moa dia voasoratra ihany keo milalàna eto amin'ny firenena fa tsy maintsy miatrika ny fanisana sy ny fitsarana miaramila ny zatovolahy malagasy. Arak'izany anomboka ny voalohan'ny volana Aogositra izao ny fanaovana izany ka haritra 2 volana, izany hoe mifarana ny farany volana Septambra. Tsy voatery ho lasa miaramila nefa ireo rehetra manao fitsarana miaramila. Fitsarana miaramila dia araky ny lazaiko teo adidin'ny zatovolahy rehetra fa ny fanaovana fanompo-pirenena dia ny sitrapo, zany hoe zay vao tsara miaramila eo zany tsy midika hoe avy hatrany dia miditra ny anaty camp fa isaky ny refohy be toerana izay anaovana fitsarana miaramila dia sy ny modeliny na fangatahana ho an'ireo izay maniry ny anao ny fanompo-pirenena ary mariko manokana eto fa nasembana izy na inona no mety toe-pahasalamany dia tokony hiatrika izy. Raha ny fanazavana komina 12 no efa amoahana tety andro anatanterahana izay fitsarana miaramila izay. Toerana 7 sy 300 manerana ny Madagasikara no anaovana izany. Any amin'ny faraparany volana Septambra no anatanterahana ny eto Antananarivo. Fa nanomboka androany fa 7 ny volana Jolay ny jour de dépassement avokatry ny fandrefesana ny tsindry sy ny fitrandrahana ny zavaboary izay nataon'ny ONG Global Footprint Network. Lasa loha izany raha oharina tamin'ny taona lasa araky ny fanadidina natao. Yves Richard. Raha voalohany volana Aogositra ny taona 2024, androany fa 7 Jolay ny jour du dépassement, ho an'ity taona 2024 ity araka ny fanadihadiana nataon'ny ONG Global Footprint Network. Fanadihadiana izay nandrafetana ny tsindry sy ny fitrandrahana ataon'ny olombelona ny zavaboary maneran-tany. Lasa loha zany raha oharina tamin'ny taon-dasa ary nyroso 2 volana be izao raha oharina tamin'ny 20 taona lasa. Antony, ny tombon'ny fitrandrahana tsy ampiheveran'ireo arena voajanahary amin'ny lafiny maro. Ohatra amin'izany ny famitianala, ny arena kibon'ny tany, ny fitrandrahana solika, ny hazan-dranomasina sy ny maro hafa. Ambonin'izay ny famokarana setroka sy ny entona mandoto ny tontolo iainana, izay tsy mifanaraka amin'ny fahafahan'ny ranomasina sy ny velaran-tany rakotr'ala amin'ny siton'izany. Isy fiantraikany ho an'ny taranaka ny aoriana arak'izany ny fandaniana alohan'ny fotoana ny arena voajanahary, ka tokony handraisana fepetra aingana raha ny fanadihadiana nataon'ity ONG Global Footprint Network ity. Fa tontolon'ny fanatanjahantena dia tafaverina eto Antanindrazana androany ny ampahambetsaka tamin'ireo atleta malagasy nandray anjara tamin'ny lalaon'ny tany Nosy Maurice. Tsara ny vokatra raha ny fanazavana azo. Miantarandrianay. Tokony tamin'ny 4 ariva teo no ngadina teny amin'ny seram-piaramanidina Ivato ny ankamaroan'ireo atleta malagasy nandray anjara tamin'ny lalaon'ny nosy nototsaina tany Maurice. Nafa-po no vokatra azo nandritra izay andro maro izay raha ny fanazavana. Anisan'ny hoe nahavelom-bolo ny vokatra satria noho ny fanomanana lava be efa tao anatin'ny efa taona nanomanana ny haltérophilie an'iny Jeux des Îles iny ary nandeha tamin'ny étape maromaro na ny championnat d'Afrique izay natrehana sy ireo tournoi international rehetrarehetra
ary ny fanampiana nataon'ny ministera ny tanora fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny ny filoham-pirenenantsika Andrinirina Rajoelina izay anisany nanampibetsaka ny fibatana Fonjambea tao anatin'ity fanomanana ity dia nandefa ny atleta nandeha tany Chine indroa metaona izany hoe anisany tena zava-dehibe tokoa izay. Tsy mijany eo anefa hisatra ny fanamafisana ny ezaka entina hitondrana avy ny voninahitry Madagasikara isan'izany eo amin'ny taranja fibatana Fonjamby. Ny dingana manaraka moa zany dia mafy satria niatrika ny lalao afrikanina tsika izay ataon'ny Maroka dia anisany tena nanomana mafy ireo firenena magrebiana sy ny firenena nigeriana izay anisany matanjaka ty Afrika nefa itsika koa anisany hoe nanomana ihany ary tsy hitsanga menatra amin'io lalao afrikanina izay ataon'ny Maroka io ary aorianan'izay dia mbola handray itsika ny championnat d'Afrique de zone 3 eto Madagasikara amin'ny volana novambra ary mbola maro ireo qualification aux Jeux olympiques izay ohatrehan'ireo atleta mendrika tamin'ny championnat d'Afrique rehetrarehetra izay natao. Raha tsy ahivina laharana faharoa ny Maurice Madagasikara tamin'iny lalao Jeux des Îles 2019 iny. Ny totaly 720 medaly azontsika, 770 amin'ireo medaly volamena, 770 medaly volafotsy ary 130 medaly alimy. Alohan'ny sarana dia averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ny alatsinainy fahadimy ny volana aogositra ho avy izao no anaovana ny restitution finale ny volavolan-dalàna ifeny serasera sy ny fifandraisana na ny loi sur la communication médiatisée rehefa avy nakana efitra ireo mpisehatra manerana ny nosy. Ny tena nijery ifotony zava-misy eny amin'ny CSB2 Ampaimanga Ambohimanambola ireo tompona andraikitra tamin'ity androany ity manoloana ny resabena eny momba ity toeram-pitsaboana ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold incluant l'Internet 4G en illimité, le 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.